Ie, tena manako lazaina mihitsy a de efa nampiomanana ny olona hoe mevia aby anareo polahy arerahanareo androany. Nipopoka be mihitsy ny publicité navoaka ny ministère ny justice fa hoe tafaveritsika ny vola 4 millions de dollars zay nahodikodiny tany amingay mamy Ravatomanga ka dia super héroïne io ny resantsika tamin'ny resako tamin'ny fandarina tamin'ny maly izy iny hoe fake, mbola fake io ho azavaitsika eto miprofo ary isaorako lay source primaire aloha maheno tsara ianareo tsika eto tsy manao spéculation tsika eto tsy manao analyse fa tsika eto nandray tavy amin'ny source primaire ka tsy afaka miteny aminareo zay hoe avy taiza fa citoyen malagasy tena azo lazaina hoe malala i fotony ity dossier ity ka ho zaratsika anakiroa ny contre révélation satria nilaza nanao révélation nareo fa hoe tao anatin'ny 5 taona dia zay vao nisy vola tafaverina amin'ny kitapom-bolam-panjakana nahodikodin'ny olona dia niverina noho ny fahaizan'ny ministre de justice aza mampime madame ministre de la justice fa tsy zany no marina nareo moa manana olam-panao comme matanjaka be dia be dia ataonareo sagnagna aby agnaika androany zay hanao contre révélation an'izany publicité matraquage nataonareo zany. Anakiroa ny fomba hitondrantsika ny resaka amin'ity hariva ity voalohany dia ny momba ny rapatriement le resaka vola tenenina fa hoe rapatriement de devise fa tsy rapatriement de devise io tompoko fa ho hitanareo inona le izy ary faharoa dia nataoko indray hoe affaire Ravatomanga sy Daya ny resaka eto misy ifandraisan'le izy raisitsika aloha le rapatriement lazaina fa hoe rapatriement de devise dradradradraina ka nanaovana publicité teto amin'ny Facebook déjà aloha atsika avoaka malagasy rehefa affaire judiciaire angeza be ohatry reny no atao publicité amin'ny Facebook dia ao raha mila mailo anareo fa tsy ny gros ny tena affaire mahaotran'ireny de ho avoakan'olo amin'ny Facebook fa matoa izy avoaka Facebook de hitadiavana popularité populisme zay lazaiko teo hoe tsy populisme ny fomba hitondrana ny firenena fa ny vérité ka rehefa manao populisme ny olona de tsy maintsy vaky ihany ny bulle rehefa elany ela ka halina tontolo aho dia nifandinika tamin'ny olona tena tompon'ilay dossier ka fantatro eto aro avoaka ao aminareo eto ny historique an'io resaka momba ny hoe soi-disant rapatriement de devise mbola averiko tsy rapatriement de devise zay nalainy Ravatomanga zany io fa zavatra hafa fa natao hoe rapatriement de devise ny Ravatomanga nalainy Ravatomanga am'izay mbola mahazo le code de popularité eo aminareo vahoaka izy hoe tena ministra miasa tokoa fa vandy de ho avoaka atsika eto ny marina anao historika kely tsika zay lazay ny Mostanina sady teo le karazana entrée ny fanarahana amin'ny rahalahy mola izy aloha mila mamerina tantara kely tsika ny tantara zany dia toy izao tamin'ny andro ny HVM eto zany aloha de efa ho lazaiko mialako tsiny tsy manana problème amin'ny HVM aho tsy manana problème amin'izanizy aho fa ny marina de marina foana de eto no ahitanareo hoe rehefa misy olona tojo an'le izy ka tsy manana affaire personnel am'ireo de tsy maintsy lazaina ny marina io moa tsy lazainareo anareo de tsy mamely an'ry foana fa eto ny marina de marina zay dossier tena izy no izy amerina kely tantara araky ny source primaire nazahoako an'izy ity de izao ny HVM tamin'ny andro ny HVM de nisy contrat ny fanarahan'ny fitondrana HVM sy ny russe hoe hitrandraka eo amin'ny 1 million de tonnes par mois ve izy sa par an zay tsy tadidiko tsara tsy hoe sadidiko fa resaka izay natao tokony natao izy iny zay niarahana tamin'ny russe miaraka amin'ny tao amin'ny société Cromita averiko tamin'ny andro ny HVM de nisy contrat zay niarahana tamin'ny russe hoe hitrandraka 1 million de tonnes par mois izy na par an tsy précis tsara fa andro alina moa zay no nandray an'le izy ka zay vao soratro de maika be manoratro de nisy problème nefa ny fitrandrahana an'izy io tao amin'ny miaraka amin'ny société Cromita zany hoe kely le produit azo fa tsy araka ny nantenainy russe maheno tsara daoly kely ny produit azo fa tsy araka nantenainy russe dia mila ny verenana andray zany hoe ahoana ny élargissevana an'ilay activité dia
avy eo nisan'le problème politika tamin'ny Ngarajao iny de tonga ny régime ny Andry Rajoelina. Dia ny zavatra fantatra aloha zany de zao hoe tsy hita mifona aho fa de araky ny source nomena tsy hita le vola zay ny fanarahana andosika aloha vetivety tonga ny régime ny Andry Nirina Rajoelina de ny presse ny russe hoe ahoanana ny amerenana an'ilay vola dia rehefa tsy mety nareo rehefa tsy mety zany satria zareo lasa ny fitondran'ny Andry Rajoelina no tratra an'ilay pression fa tsy hita mantsy any nalehan'ny vola 52 millions de dollars tam'le contrat tsy fantatra hoe iza ny namely azy à l'époque d'HVM 52 millions fa 50 millions de dollars izy zay dia nanao pression ny russe tonga ny fitondran'ny Andry Rajoelina de hoe ny afahana manao an'io ary de alao ary anao ny fitrandrahana volamena izay anaovana nanao fanarahana tamin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina indray hoe tsy maintsy amerenana an'izy io ka anitarana anitarana an'ilay exploitation satria tsy nahafa-po lay exploitation voalohany tamin'ny andron'ny HVM dia rehefa tsy nety le izy de niova hevitra zareo hoe avy alao ary zay hitrandraka volamena de io le nitenentsika teo hoe 52 millions de dollars tamin'ny contrat tsy hita io vola io à l'époque ny HVM tsy fantatra zany za tsy miteny hoe ny HVM fa à l'époque ny HVM nisy ninana le vola tsy fantatra iza dia nangataka ny fitondran'ny Andry Rajoelina ho fanemorana hoe mbola tsy vita ny anomerina an'io fa nangataka fotoana anemorana an'le izy mba ahafahana amy rembourser ny volan'ny russe tsy indrina tsara volan'ny russe io dia rehefa nandeha ny fotoana dia nitady hevitra zany zareo de nahita société anankiray société grec atao hoe Madame Minerals izy zay ivonina hitrandraka indray an'ilay société Chromite Madame Minerals société grecque hitrandraka indray izy ka hoe zareo zany no hanao zay amerenana an'le vola de nangataka ity société Madame Minerals ity le société grecque hoe tsy zaka le 50 millions de dollars zay tsy maintsy averina fa mba 35 millions de dollars no averina 35 millions de dollars rehefa zay dia raikitra ny contrat ka tamin'ny andro ny président Andry Nirina Rajoelina no naharaikitra le contrat hoe eny ary lasa 35 millions de dollars au lieu de 50 millions de dollars teo anelanelan'izay nefany dia maty ngiahy Prigozhin tadidinareo ny affaire Prigozhin le hoe iza namono azy de maty Prigozhin io Prigozhin io no anisan'ny fitaovana matanjaka ampiasain'ny Poutine ny amin'ny fitrandrahana ny arena kibony tany ny afrikanina ary anisan'izany tsika de nisy koa le guerre d'Ukraine de nisy moment de flottement zany teo nafaty an'ny Prigozhin zay nitarika ny Wagner ary le guerre d'Ukraine de ohatrany hoe nistagna teo io affaire io dia ny sanction internationale koa de milaza hoe tsy azon'ny européen ny mifampiraraha amy russe de tsy afaka ny verser an'io vola io ny grec any Russie de nitady izy fomba anankiray iversena an'io vola io satria tsy afaka alefa directa le izy dia izay problema zay zany teo zany hoe tsy azo zany volan'ny russe io aloha zava-tsara fa tsy volan'ny Ravatomanga volan'ny russe de rehefa nisy ny moment de flottement nefa le contrat tam'le société grecque efa nandeha ihany ny hamerenana ny volan'ny Rosianina tsy lina tsara zay ny fanarana tamin'ny andron'ny HVM dia tsy afaka mandrotsaka directa any Russie zareo de le société grecque io zany no ny sazy zay nitranga tamin'ny européen ny saziny européen amin'ny Russie tsy ahafahana nanao azy de nitady izy société anankiray écran mba ahafahana mandrotsaka an'io vola io dia nisy société écran anankiray tany Maurice
io no lazainy madame Fanirso hoe Ravatomanga, c'est faux. Misy société écran anankiray tao Maurice, ary io société écran anankiray ao Maurice io même immeuble amin'ny cabinet misy ny société ny Ravatomanga. Averiko iny raha nahita société écran anankiray io société io any Maurice de tao anatin'ny immeuble tanao ohatrany hoe tour d'orange io zao ngeza be de misy samy manana braony ohatrany hoe tour World Trade Center, tour Trump Center, de samy manana braony société tsirairay de tao anatin'ny immeuble io ny société aningahy PDG Mamy Ravatomanga, ary tao anatin'io société immeuble koa ny société anty société écran anankiray mauricianina tia izay nanaiky ny androtsan'ilay société grecque an'lay vola ny fanarahany hoe 35 millions de dollars zay volany russe, de zareo no mandrotsaka any no androtsaka azy de ireo aveo zany no manao zay andefasana azy any amin'ny russe rehefa aveo. Zay zany le resaka io no nandrotsany grec le société grecque an'lay vola dia à charge an'le société io ndray ny mandrotsaka azy any Madagascar zay makany amin'ny russe rehefa aveo. Avant septembre 2025 io, tsindrina tsara satria septembre 2025 non, oui, avant septembre 2025 no nivoahany io resaka io de atsika malala tsara le nipoka lay le soi-disant tolona iny mbola resaka hafa ndray iny. Dia entre-temps nandeha foana ny procédure, inona le procédure, niady ireo tompon'le vola nanao mise en demeure nitaky an'le vola, resaka raharaha tribunal ady madio, raharaha tribunal ady madio nandeha ny procédure momban'izy io. Dia rehefa nandeha le mise en demeure zay tsy misy dirany madame Fanirso Ernève misy ty resaky ty. Mialatsiny aminao madame la ministre, fa vous avez fait croire aux gens que navoa ianao namerina ny volan'ny malagasy hoe tany amin'ny Ravatomanga, fa resaky nyty société grecque tya sy ny fanjakana malagasy ary ny russe no resaky eto fa tsisy idiran'le hoe rapatriement de devise fa contrat tsy vita nanaovana azy tamin'ny kromita tamin'ny fotoan'androny. Dia tsy diko tsara zay tsisy idiran'ny ministre de justice am'izao fotoan'izao mihitsy io fa zao moa lasa hoe izy ny rôle ao anatin'le tantara io le resako taminareo foana omaly hoe fake le hoa nitondrana an'ity fireneny ty e, populisme nanaovana an'ity fireneny ty pour vous faire croire fa ry zareo ny tena rôle nefany aloha tsy tariko ny resaka. De tam'izay fotoan'izay le nitonony ny mostanina teo ny DG ny Chrome tam'izay fotoan'izay malagasy MD mandat de satria nandeha tany amin'ny PAC les dossiers zany hoe pôle anti-corruption de nandeha foana zany le procédure pénale de rehefa nandeha le procédure pénale de mipoka le affaire refondation affaire tolom-bahoaka miaraka amy GNZ nifanena zany concours de circonstance, misy resaka Ravatomanga, misy resaka tolona de misy resaka de rehefa nandeha io de natahotra les sociétés nresantsika teo les sociétés écran grec izy iny raha tsy diso de niahia les sociétés écran any Maurice hoe tsy anao an'io versement io zahay, niato zany le versement tokony atao le versement io le lazainy madame Fanirso am'izao fotoana fa io ny rapatriement de devise ce qui est faux, tsy nanao an'le versement ry zareo sao matsosy fangaro amin'ny affaire politique zay tsisy idirany zareo fa resaka business tamin'ny andro ny HVM de nitohizany andro Rajoelina ary nilovainy refondation dia na tsy nataony zareo le versement natao zareo sao de lasa misy fangarony resaka politique, natao zareo sao de fa saringotra amin'ny zavatra hafa ka inona nataon'ilay société tany Maurice zay lazaiko tsara fa tsy société ny Ravatomanga fa société anankiray même immeuble amy société ny Ravatomanga io moa sy nafotofoto zao de lazaina hoe ray petsapetsa ony nefa tsisy idirany mihitsy de zao hoe ozy le société écran tany Maurice angalao ordonnance any amy tribunal de commerce
satria ady madio le izy mba hahafahany misécuriser ny versement n'le vola de nandeha io procédure io tsisy idirany ministre de justice tsy mihitsy io a fa procédure efa nanomboka hatram'izay de nandeha lay fangalana le ordonnance tamin'ny tribunal de commerce satria ady madio dia niazakazaka ny conseil d'administration ny cromite nanao ny procédure izay en parallèle n'le resaka rotaka tamin'ny tolona teo dia rehefa nandeha zay a de déclenchement nahoana misy ty déclenchement ana procédure normale zany le izy de ty am'izay le coïncidence zay nylalaovany sasany io le lazaiko tam'maly hoe madame Fanisoa mahay misurfe ao anatin'le tantara de am'izay izy no misalotra ny voninahitra zay le izy de lazaina fa hoe enimpolo taona tsy nisy volany verina mihitsy ny rapatriement de devise zany ny atao hoe fake de haut niveau raha tsy fantatrareo vaoaka malagasy fake haut niveau avolenta kanefa moa mbola averiko foana hoe ny zavatra oatra nytony rehefa ny fake bulle tsy maintsy mipoaka rehefa avy eo de nytoy ny tantara dia tamin'ny fotoana nanaovana ny nomination ny gouvernement eo indrindritsika zao no nivoaka le débloquer le vola tsy hoe débloquer fa après le ordonnance dia nanomboka nandrotsaka au même moment nomination ny gouvernement le société écran tany Maurice ka ino no ny reharehan'ny ministre de justice hoe tanareo fa vo tonga de tafaveriko dolo ny vola avy any amin'ny rapatriement de devise satria le izy zany le atao hoe tena mifanojo tsara dia ingasy ve moa alala zany fa ny mpanao coma zareo matanjaka publicité be de be ry zareo no leader d'opinion hatrany amin'ny fomba fahaizana manabado ny vahoaka dia ohatrany hoe izy no tena rôle le tao amin'ny tanàna zay le izy dia nirotsaka tamin'io le vola ka ao anatin'ny fifanarahana tsara ho fantatsika voaka malagasy de hoe impito mandoha io vola io impito mandoha nandovana n'io vola io satria mavesatra le izy araka an'le lazaintsika teo 7 tranche zany de io vola io a tsara mariana ary eto ny zavatra mampatahotra anay eto amin'ny fanorenana miabo carte sur table tsy atsika malagasy io eo tsika zao no lazaina fa rapatriement de devise vola nangalarany retsy de hoe averina fa volan'olona io volan'ny rusy fa tsy volatsika malagasy de hoy ty source zay nanome anyty zavatra ty dossier ty de hoe raha fantatry ny rosianina fa débloqué ny volany zareo ka mirotsaka ty amitsika de tsy te halala anareo Poutine fa dia ataovy zay mety fa zay tratra farany eo no mifafany kioany zay le izy raha fantatry ny rosianina fa tonga le vola zay tsy volatsika fa volan zareo satria azadiny fa misy ny continuité de l'état tsy hoe kory rehefa hainao no mitondra de ozanao hoe zay tiako io fa zavatra efa nifanarahana tamin'ny régime tany aloha tsy maintsy lovainy régime manaraka tsara fantatsika malagasy zany fa tsy hoe zany ndreny président de za tsy te ala contrat teo aloha tsy maintsy babenao na tianao na tsy tianao donc tsy maintsy mihonore anao ny contrat ny gouvernement malagasy fa tsy hoe contrat n'le mpitondra de tsy te halala ny rusy fa hoe volanay iny dia eo zany tsika zao donc tsisy diran'le publicité zay avoaka am'izao fotoana zao tena hoe enimpolo taona tsy mbola nisaotra anyty tafaverina ny vola patati patata sy ny sisa ary mbola misy dossier faharoa matevitevina mbo resahako rehefa avy eo mbola idiratsika iny resaka hoe vola miverina iny fa ho hitanareo fa mbola arnaque koa ao ambadiky iny pour vous faire croire hoe tena miasa ry zareo eny e zareo aloha tena miasa fa mampiasa ketrika zay akana popularité populisme ny marimarina kokoa ao a dia ny fanontaniana mipetraka hoe inona no ataon'ny rusy
le jour afantarany zareo hoe io vola io nefa tonga aloavo ny volan'olona raha tsy tady raharaha nareo manjarintsika gasy no mihinana ampangotsika eto ozy le namana anankiray zay ihinana nitady kirarotsika eto i Poutine tsy hisangy aminareo sao de verynareo fa pour de vos beaux yeux nandraisana anareo tany Kremlin en affaires c'est en affaires les bons comptes font des bons amis olona tsotra ary tsika ary business is business fa tsy saka ny resany tamin'ny fomba manotriketriky zay tany Kremlin de ho tiany anareo bizo volan'io anazy io na marina na tsy marina peu importe contrat io donc vous êtes obligé d'honorer le contrat any am'zareo satria volan'io ka za tsy te alina za tsy miditra am'le hoe madio sy maloto c'est pas là le problème fa ianareo mivarotra sakabeloha amy vahoaka hoe natafavoaka an'le baolina fa tsisy baolina mivoaka zany fa baolina miditra ara zao misy ka idirana anga eto tsika mianakavy hoe volan'ny rosianina no kepoatsika na ataotsika hoe ho antsika malagasy any inona anjo atsika mianakavy eto de nefany a tsy enatra tsy tahotra de atao amina hoe rapatriement de devise tamy resaka raha vatomanga no resaka satria fantatry le olona reo tsara fa maharary atsika malagasy io tantara io de io foana ny fibre lalaovina mba hampakarana an'le taux de popularité zay zany aloha ny plat voalohany mostanina manjary sao de tsy digeren'ny olona le izy fa mbola misy anankiray matevitevina koa ho avy eo rehefa avy eo a fa aleo aloha mba asitsika fiatoana kely a de omeko anao indray a ny fitenenana eny ry havana malala aby raha zany mo sarosarotra digerena moa zany pastera fa tohizako kely ary satria raha zany ny ambangovangon'le afera de mametraka fanontaniana androany hoe inona daholo manahirana ny olona mitondra institution androany mampiditra mivoaka reo organisation mercenaire russe reo za tsy teny hoe russe mercenaire rosianina io manko mampatahotra mbola ananatsika contrôle ve i Madagasikara raha miresaka géopolitique any atsika isan'andro matetika io moa misy groupe miresaka mampirisika de hoe roainy frantsay roainy occidentaux roainy zao tsy haiko na miteny fotsiny izy reny avoakarama ve sa ampitenenina fotsiny de miteniteny fatany fa tsy mahafantatra hoe inona ny danger inona ny risque misy eo amin'io firenentsika io am'izao tsika miteny am'izao moreriny mitehaka fa présidentanay ianao miracle fa niomana am'izany fe izy androany alefa ny resaka misy te hamono misy te an'izao azadinina fa noho io problème russe io tany amin'ny année 2022-2023 efa saika nisy ikasa koa amono zany andro rajoelona zany ary mbola any ny document miteny hoe nisy sambo izay hitondra fitaovam-piadiana andeha ho any Madagasikara tratra tao à la Réunion tam'izany fotoana tamin'ny mardi 22 novembre 2022 de androany asina indray le resaka hoe misy te hamono fa leksirana efa ny malagasy ny te hamono an'izany sa ianareo efa manomboka mikitikitika an'io fibre russe io de ianareo ihany mise en danger de lalaovinareo ny toetsain'ny fisainan'ny malagasy aza atao any kosa le izy satria misy malagasy mbola tena tia tanindrazana mbola miady ho an'ny tanindrazana
de ararotinareo amin'ny ny adalanareo manenjika an'ireny olona reny ohatrany hoe tiamono anareo tianalanareo amin'ny fitondrany azonay ho an-tsaina mihitsy de hoe sarotra ny alana eo amin'ny fitondrana satria mahatsapa mahatsiaro tsy an-sécurité tsony ianareo rehefa miala eo amin'ny fitondrana satria misy zavatra izay tsy voakontrôle anareo fa noho ny fitiavan-tena noho ny fitiavam-bola diso tafahoatra ianareo ihany nanao mise en danger ny tenanareo de androany anareo mila fahefana miaro anareo mialatsiny moa raha miteny an'izany eto raisitsika exemple zany misy filohan'ny institution ray izay masaha manao super président moa izy fitenentsika anazy miteny chef d'institution miaro ny civil izay tsy fantatro inona ny andraikitra nao amin'ny firenena eo manko misy zavatra tiako anontaniana ihany amin'ny vahoaka malagasy sy indrindrandrindra koa ianareo ao amin'ny institution militaire misy olona zany mba sahirana nisy nanahirana anazy tao amin'ny fanjakana de nisy nyteny izy hoe andao anao entiko amin'ny olona desidera eto amin'ity fireneny ity de nieritreritra le olona hoe ho tonga ny avoloha androany iresaka amin'ny olona desidera eto amin'ity fireneny ity kanjo tsy zany ny seho lasa tany antrano zay olona zay de niteny hoe mbola matory izy mialatsiny fa tsy afaka mandray anao izy androany de le olona ary gaga hoe za tsy hanonona anarana an'le olona fa mety efa fantatro anareo daholo zany desidera zany de le olona rehefa avy eo nieritreritra ihany hoe ity ve ny olona desidera eto amin'ity fireneny ity de ity ve ny anavotra anahako tena mety possible desidera satria misy filohan'ny androm-panjakana mihitsy ny joro izay manenjika ny manamboninahitra malagasy tsy menatra mandainga reo moa fa tsy tenenina tsony le fandaingana satria raha ny teny zany colonel Patrick tsisy vahiny antsika eto Madagasikara hoe anenjika ny Andriamatora Vatomanga izany colonel Patrick zany anisan'ny fanenjehany zany anisan'ny fanenjehany zany colonel zany any Ravatomanga na tonga anazy nitsoka androany magagana misy filoha androm-panjakana miteny hoe colonel Matahotra nitsoka sasany moa le olona le ry moa miteny hoe le olona mpiaradia aminy hoe colonel Sarombavy magagana tao anatin'ny institution tao anatin'ny assemblée nationale io efa firy taona io olona io tsy mbola nijoro na indray mandeha amin'ny mahadeputé azy niaro niady izany Ravatomanga zany nefa izy manana immunité parlementaire androany izy miseho milay manenjika an'izany colonel zany nefa fantatsika tsara efa nitenenin'ny colonel hoe ireo dossier rehetrarehetra reo izay nangoniny anenjika an'izany olona zany tamin'izany fotoana nangatahany izay olona voatonontonony pastera teo mbola taty exilé taty andafy ny talao nangataka an'izany dossier zany tany amin'ny colonel Mikael mba hanenjena zany Ravatomanga zany mbola tsy teneninay koa ny ao tao ambadika an'izany fa iny le nanangana association de ireo ihany ny teny rehefa avy eo hoe tsy maintsy misy olona any Maorisy
tsy maintsy manenjika anazy de natao prête-nom zany a de nomena an'le olona le dossier androany de miteny daholo ny olona hoe tsy nisy ny tsy nisy sany joro raha tsy io olona io fa iza ny adalainareo re olona iza ny adalainareo am'ty fireneny ty zafady sa hoe ny lainga nitenenina omaly efa tsy lainga tsony androany sa hoe rehefa nareo miteny an'le izy de manana science de la vérité tsisy mo tsy miteny zany tenen'ny kolonela zany hoe tsy marina e zao hoe rehefa tsy marina ny teneniny rehefa hitanareo adala izy miteny maninona moa inareo manenjika anazy faran'izay mafy indrindra am'izao a ary ikasa ifofony ainy mihitsy satria maninona inona ny antony ifofona ny ain'olona zay adala zay tsy miteny marina io mo tiako todina manokana amin'ny institution militaire todika amy chef d'état major frère d'arme ihany ianareo a tsy hitako mitsijoroanareo miaro izay frère d'arme aminareo na inona ny nataony na inona ny nataony a anjaranareo tsiraray mijoro androany satria raha matadida atsika ny tantara faiza mo ny tena nanomboka namotika an'io institution militaire io jeritodika kely nangidy tam'izany fotoana zany a no ninona ny tsy firaisan-kina tamin'ny miaramila satria nisy fifanenjena tamin'ny miaramila sy ny mpampandro-tany tany amy 2002 efa nitenenina tam'izany hoe zava-doza io de natao ihany de ny afara tamin'inona ny farany de afarany 2009 de mbola tsy nifandamina ihany a tam'izany satria efa nangataka izahay ratsirakista tam'izany fotoana hoe andao ampihavanina ny samy malagasy gaga androany mijery Facebook mahita hoe io manenjika ny team daholo ry zalahy reto fitondrana de mody mamory olona de miteny de manenjika ny team fa ianareo ve nitondra faisana tam'izany fitondrany Ravalomanana zany tsy ianareo izao io fa na izahay nitondra faisana tam'izany ny fianakaviana nitondra faisana ny fianakaviana ny gadra tam'izany fotoana mbola nangataka ho fampihavana pirenena izahay androany a ianareo indray miseho tompony ianareo indray manenjika ianareo indray miseho mampizarazara amin'ny malagasy fa mihevitra ve ianareo fa ny fampizarazarana ireo isika malagasy hitondra am'izany inona moa dradradrainareo ataovanareo publicité état fédéral zany toe-tsaina zany ve mieritreritra anareo ho tonga am'izany état fédéral zany zany état fédéral zany olona efa tena hoe misy état nation firaisan-kina ao amin'ny firenena de zay vo miditra am'izany étape zany fa am'izao toe-tsaina zao mbola tsy tonga izy na ny province autonome mara ny supprimena na ianareo tao anatin'ny assemblée atram'izay firitaona zay 3 mandat tsy mbola niady an'izany androany ianareo manao publicité an'le izy ohatrany hoe ianareo ny tena tompon'le fahamarinana tena tsetsatseratsiaritra iny a satria mampalahelo manahirana le tandroka aro ny vozona lasa fampizaram-bazana amin'ny malagasy lasa fiantsiny
eo ny mametra pantanina izay androany 28 mars zay la veille ny 29 mars. Aiza ho aiza isika malagasy, aiza ho aiza ny zana-bahoaka malagasy tsy mbola mijoro na iray hoe aok'izay, aok'izay. Marary ny firenena, marary ny malagasy. Efa tsy atsika tsony ve ny Madagasikara? Zay hoe misy tanora hony izay manan-karembe androany ao Madagasikara, tsy fantatra hoe manan-karembe avy taiza, nefa kosa zany ny mibaiko ny gouvernemanta, zany ny mibaiko hatramin'ny prezidansy aho, de izy no mibaiko satria maninona? Misy intérêt-any zalahy ao ambadika zay mpanondrana volamena, mpanondrana pirenena rehetrarehetra. Hatramin'izao mbola misy conteneur be de be ao Tamatavy stocké. Tsy haiko na efa nivoaka izy zay. De manararoatra daholo ny olona. Nefa mbola tsy ao anaty tetezamita hoy izay nareo. Zao moa tsika manontany tena hoe inona mariny misy atsika? De io moa tao resabe koa ny conclave izay tsisy tsy haiko, tsy mitombony, tsy mitombony fa hafa mihitsy zany tolona hoe fampiavana-pirenena sy ny refondation zany de androany ny fampizarana ny malagasy ny misy fampiadivana ny samy malagasy indrindrandrindra izay tsy avoakanareo ampahy be maso ny mampalahelo. Alatsiny azafady kely pastera somary lava kely satria nenjehantsika foana zany gendarmerie zany tam'izany fotoana, nataony fitondrana fitaovana, fanenjena olona, fanenjena ny opposition rehetrarehetra tam'izany fotoana. Ino mo hitatsika? Ny afara amin'ny fanonganam-panjakana izay iadalany gendarmerie tam'izany. Ny aiky, ny fadisony izy ireo nandray an-tanana ny ankamaroan'ny gendarmerie tam'izany, tam'ty fiandohan'ny fitondrany ity. Ny renové, ny esoriny, ny gadrana zay tokony gadraina, ny esoriny, ny saziny zay tokony saziny. Fa nefa ny fanjakana misy am'izao manao fitaovana ny ao afiadanana, manenjika ny olona rehetrarehetra izay miteniny tsy mety am'ty fitondrany ity, de mbola ametra-panontaniana ihany izahay hoe ianareo rehetrarehetra tao amin'ny kapisaty zay nijoro tam'izany fotoana hoe tsy mety ny nataony gendarmerie. Androany zay mitodika aminareo ireo FIGN, ny gendarmerie, androany omenareo baiko todika aminao Andriamatoa Prime Ministre. Enao ny tolona ozy ianao, na de fantatray ary ny zava-nisy, naka sary tery enao ny tolona noho ny etraketraka ny gendarmerie, enao koa moa avy gendarmerie. Izany ve ny zavatra nitolomana androany io miseho olona be de be voasambotra ao fiadanana io? Matory ampilaminana ve ny sainareo am'izany? Sa hoe anay fitondrana androany izahay mitondra zahay mahay ny tiany atao. Zay mihitsy ve hitondrantsika anazy? Raha izany moa de ifankahita eto tsika, ifankahita eto tsika fa tsy hijanona ity zavatra ity.
Zay no niako pastera fa veriko any aminao le fitenenana. Ena miditra amy série faharoa novelasy tsika politika izy ty fa tsy tantara fa tata politika zao le izy ry zareo tsy voafehinareo le firenena de rehefa tsy voafehinareo le firenena dia manao politika na populisme nareo pour vendre amy vahoaka hoe voafehinareo le izy nefa nareo matory eo ambony bomba retardement zay zany ty resaky ty tsy voafehinareo le firenena reninareo mifanompareny tao andapa hatramin'ny olonareo amy Facebook ara nanamafy an'izany aisa mbola nisy an'izany hoe nomination na gouvernement de mandeha daholo ny menasy sy ny hoe misy olo efa favonina teo de nesorona ny sezany nareo tsy voafehinareo le izy fa amidy ety ivelany hoe de asina populisme io zao resaka rapatriement de vise zay lainga ty ny zavatra anankiray zay tsara ho fantatsika voaka malagasy raha mandikinareo amin'ny Facebook dia misy zao zany lazako antsika malagasy tsy hoe rehefa misy olona manao publication na sary tsara tarehy be eo amy Facebook de marina de hoe tena tsy afaka mihitsy ny Aravatomanga tena tsy afaka mihitsy Aravatomanga tena zao tena de hoe tena manao be le ministre ny justice mba afantatrareo moa no marina amin'io tantara io androany izy ho lazaina aminareo mba hoary ilay affaire Ravatomanga PDG sy le rangahy anankiray sy hitanareo mahagaga ve hoe natsoina hoe PDG koa ny anaran'le anankiray zany hoe te faninana am'ry zany izy na te éliminer an'io izy zany teo PDG pour éliminer Ravatomanga tsika moa mahalala tsara hoe ampitovy eo izy amy manana orinasa tena manana titre PDG izy tsy manana orinasa de PDG bon io moa titre am'izao PDG afaka tononona daholo zany fa ny tiako atongavana matoa manao ny introduction de zao fa maninona ngay Ravatomanga mbola any am-ponja de nareo zao mieritreritra hoe satria madame Fanirson tena miasa tsara tsia zao ny fandehan'io tantara io am'izao tsika amy teny zao navoaka ny transparency internationale le article le momban'ny affaire Bérangère sy gouvernement malagasy araky ny voalaza ny transparency internationale de misy proximité fifamatorana akaiky entre ngay Paul Bérangère sy monsieur Koufali Daya pour des histoires entre eux zay tsy dirako fa efa hitanareo mandehandeha agny le izy notre soi-disant héros national vendu par monsieur cité Randriana Soniek soi-disant héros national dia toa misy fifamatorana am'ty Paul Bérangère tya sy ny zanany vavy iny io affaire io nareo mahalala karokaro tsarany fa araky ny resaky ny transparence internationale sy le zavatra miseho eo dia misy zavatra ifandraisany reo ka il paraît ataoko conditionnel fa misy dette morale envers anazy ireto famille Bérangère reto io moa en politique il faut savoir investir dans le futur asa razonareo zany hoe asiko soa ianao fa ny tena marina tsy asiko soa ianao fa investissement iny ilako anao raha afakapitso satria efa misy tranokala apetrako tsara zay avo afatotra anao tsy afaka hiala ary tsy maintsy manao tamberina amiko ianao amy fotoana zay lavako anao izay le zavatra misy eto satria nga Bérangère de ao anatin'ny fitondram-panjakana maorisiana teo dia tonga am'izay ny fotoana nilavany azy eto rehefa nizoina zany ty affaire ty dia ny fomba rehetra zay nieritreretiny Daya atao dia ny hanaovana mise à touche any Ravatomanga ary izy no teo boss ary izay no
tadiavina zany hoe tamin'ny voalohany izy intermédiaire de zao izy lasa plaque tournante eninareo ngamba niny le resaky raisa mitantarany le resaka lazainareo iny de lazainareo moa fa hoe oladaly izy fa jereo tsara le cohérence le izy rehetrarehetra am'izao fotoana zao ka eto zany dia Ingiay Bérangère no mbola mahatonga an'io affaire io a tsy mbola nandeha ny jugement satria nahoana izy nampiasa ny titrany en tant que vice PM angamba nizay raha tsy diso aho dia raha ohatra ka mitonga ny procès tsara fantatsika avoaka malagasy io Ingiay PDG numéro 1 ndray PDG numéro 2 raha tena tonga ny procès a dia araky ny tatitra tonga ty aminay de hoe tsy maintsy tafavoaka Ngiay Ravatomanga satria nahoana satria ny mobile mipetraka ara-pitsarana fa tsy hoe araky ny Facebook dia tsy mari-pototra ara-pitsarana ny resaka eto donc zany a pour l'instant ny zavatra azo zareo atao de ny mampiemotra an'ilay tribonaly mba tsy anaovana an'ilay tribonaly satria fantany fa raha tonga ny tribonaly dia fort possible ny hatafavoaka ny Ngiay Ravatomanga ary fantatry zareo tsara fa raha tonga io tribonaly io satria ils savent le contenu du vrai dossier dia ho tafavoaka io rangahy io noho ny antony contenu ny dossier fa azadino fa i PDG numéro 1 ka c'est l'homme le deuxième fortuné de l'île Maurice zany hoe anisan'ny iankinany ekonominy Maurice io rangahy io de nareo ve mieritreritra fa ho atakalony maorisianina ny investisseur principal zay nareo Madagasikara kely ty satria hoe tolom-bahoaka misy ane ny langage diplomatique hoe tsika miady amy kolokolo tout le monde miteny an'izany nefa samy manao dôly na ny firena matanjaky deuxième fortuné de Maurice mampiasa vola be ao Maurice io rangahy io de areo ny logika hoe ho sahany zareo ve ny petaka azy nefa ekinan'ny ekonomia zareo ny fananan'io rangahy io anjaranareo mieritreritra donc zany zavatra mbola atao ny ministère justice am'izao fotoana zao sy ny fitondrana dia ny manao zay anemorana an'ilay fitsarana mba afahana miazona azy izay ny misy eo fa raha tena tonga ny tribonaly tena tribonaly de manahy mafy aho fa tsy ho voatananareo zany io noho nyreo antony anakiroa reo déjà le dossier en tant que tel tsy arakin'izay amarotana azy amintsika vahoaka io tsy resaka torapo io raha vahoaka ka izy kosa nanao an'izao ka hitatsika teto ny fitsarana tompoky tsy tia halala ny toraponareo hoe ka nisy ola maty ane teto ka nisy nidorana volon'le vehivavy taria anelakelatrano ka ny tsy nisy jiro zahay ka tsy nisy rano ozy fitsarana problème anareo any Madagasikara fa ty problème ana fitsarana tsy sentiment fitsarana fa dossier sur dossier pièce sur pièce ka rehefa ny dossier anao tsy matanjaka fa amidy aty amy Facebook sy ny vahoaka fa matanjaka ny dossier anao dia izay ninonareo misy amin'ny olona akaiky ny ministre en justice zay efa niresaka taminay matsolazaiko hoe izy fa za manaja olona satria tsy fombanay ny manao scandale ny teny tam'izay hoe mila fanampitsika ry pasteur fa tokony manao zay ametrahana charge tam'izay mbola sy nametraka ny charge nga lazainy hoe soi-disant kovalida mba afahana miazona any Ravatomanga le plus tôt longtemps possible en tribunal za zao anisany natony ny olo io maheno io madame io am'izao fotoana zao de gaga be aho tam'izay hoe fa kay hoe zavatra mbola angonongonony etsy nelakelan-trano ty fitorinany Ngiay PDG Ravatomanga donc vous n'avez rien de solide donc zany a mba fantatrareo ve ny retour de manivelle an'izany asa mandeha amy sentiment eto mandehana tsara amity betro no miasa eto dinio kely zay zavatra zay
de le atterrissage ny roplanina ny gara vatomanga teny a Maurice no nampiasainy retsy ny déclenchena n'lay opération eo niveau ny FCC. Zay zavatra roa samy hafa. Ny ray de resaka souveraineté le firenena hoe izy zany nangataka tsy haiko autorisation nangata autorisation tsy nahazo autorisation izy iny sady tsony le chronologie de l'histoire de à partir an'iny le piège nampiasainy retsy mba ahafahana mamoa an'le dossier rehefa tena nandela izy de natao ohatra indray inga héros national hoe tsy ao le fitoriana fa ohatra no ratsy ty zany efa tsy mety tsony ozy ngia Bérangère fa efa midéclenche ny affaires. Vous jouez dans la cour des grands, izy teny tsy kilalaon-jaza dia ny zavatra hatao am'izao fotoana zao de influencena ny opinion publique malagasy hoe no ny ezaka mavitrika ataon'ny ministère en justice no mbola hoe tsy ho tafa voankazo pour l'instant fa mandra-pahoviana. Efa nametra-panontaniana ve tsika malagasy hoe mandra-pahoviana no emotro tsy mba tonga saina ve nareo nantany ny olona manam-pahaizana amin'ny lafiny fitsarana de zao hoe mandra-pahoviana ho a no ahafahana mamerina mampihemotra foana ny tribonaly lalàna matsy a rehefa ohatra zao zay zao aty aminay aty misy problème amin'ny toerana mesanay a dia matoa ny olona manemotra mampihemotra efa resy izy zay donc lalao délai sisa no azo atao on joue avec le temps fa raha za zao manana assurance fa hovoako ianao satria ananako ny preuve rehetra tonga de atao ranga atao androany ny procès fa petahako fa ty amiko dolo zavatra tsy zay ve logika za zao ohatra miady amin'ny mostanina de ananako preuve akablako fa mostanina tena mpangala fa mialatsiny mostanina toko ohatra fa tsy angataka hoe ahemorahemory zany terre ranga zay terre fa aty amiko ny baolina fa ianao ndray ve no manao zay anemorana izy satria maninona faible ny élément anao nefa ty ambadika ianao mivarotra ny vahoaka hoe mafy be tsika fa zareo ohatra zao am'izao tsika miteny zao ohatra zao fa izy moa hiteny aminao fa rehefa miseho tele izy de zay namidiny aminao amy tele charme sy ny fihetsiketsehany ka ty tsy vitan'izany ty fa vous asseyez sur une bombe à retardement madame la ministre, une bombe à retardement. Problématique atao anatin'ity affaire ty 1er décembre 2025 ny état malagasy ny mandaté ny cabinet d'Antan Maurice efa hitatsika iny am'le article mandeha an'iny a ny dossier ny PDG numéro 1 avako tsara zany 27 décembre ny PRRM am révoquer les mandats sans motif en désignant Sele Sebarut de Glover Chambers 27 décembre de mahagaga ny ministère en justice zany mitahiry miazona an'ilay mandat ny PRRM révoquer les mandats. Qu'est-ce que ça veut dire vahoaka malagasy? Ils ne sont plus à l'unisson zany dikan'izany. Ça veut dire que troublena ny fitondrana. Ho ratsy ty madame la ministre. Mbola azonareo atao ny manakaraha mampanao influenceur sy miresaka zany filazako anareo de régime fake ny régime anareo. Régime milalao influenceur. Zay mo soa misy any merci Mark Zuckerberg fa zay tsy nanambola mandeha télé fa eto Facebook zay ny manararoatra. Eto zay mampokatra ny masontsika malagasy hoe hanakory ny toy ity dossier ity. Fa hafa ny zavatra amidy aminareo eto Facebook fa hafa ny tena revy any ao ambadika eo. Fa raha ny fahalalako ny fahazo ny hery ananany reto ministre de justice efa tokony nanao mise à mort ny gara vatomanga izy efa ela fa maninona no miemotra foana. Pourquoi? Satria mitady ny fomba rehetrarehetra mitady ny hevitra rehetra hanemorana izy fa ho rasy ka ity ho lasa tsunami olombelo ane le olona Chine reo teo igny ny retour de flamme anio tsy te ahita aloha hanakory de eto sika ifankahita eto
de zao afaka miteny daolo nareo hoe fake le teny le pasteur Riel fa miteniteny foana fa nafa mety lasa dala ohatra colonel Patrick koa mety ho avy daolo ndray zany rapitso tsy manino tadidio zao teny zao rehefa tonga afaka fotoana aorina hoe zalahy efa nisy ny teny tamin'ny 28 mars raha tsy diso aho mba manana archive fantatry maso ho avy daolo ny sous-lieutenant manomboka Androany rariva lève dans 10 minutes ozy ny sasany lève dans 1 minute hanadio rano alefaso leroa tsy olona io any aminareo ny fahefana fa zao fotsiny aleo ny tantara no ilaza azy mety manao démagogie angamba ny RG l'être possible fa prenons le temps comme témoin prenons le temps comme juge et on se retrouvera d'ici quelques mois ty loha information tsara ho fantatrareo na tonga le affaire mbola mitarazo koa de satria ngia Bérangère mbola atao nametra-pialana raha tsy diso monsieur Bérangère il y a quelques jours inona ny impact an'izany amin'ny dossier Ravatomangy io le compte à rebours commence nametra-pialana ngia Bérangère il y a quelques jours qu'est-ce que cela veut dire amin'ny affaire Ravatomangy tsy haiko fa samy mamina vina atsika no zany a dia samy rivoaka malagasy ny anay ny afatreto ina mo mahatonga anay manao an'izao hoe contre révélation satria fake no amahanana atsika fake dia zareo mo manambola zareo manan'olona be de be armé de fake et de leader d'opinion mitsangana aby ty zay de zay ry aty faritry Fianaratsoa bandeau rouge mo izy zay de ty anany zao zany hoe fandrahonana sy fake sy vandy no hitondra fa ny vandy tsy maintsy mipoaka rehefa ndray andro agny et ça vous arrange les pendant un certain temps fa après ka dia samia mieritreritra mandiniky tsika hoe ohatra ny varotra sakabelo reto a de nareo fa nefa nioby daholo hoe osana fa osana io rapitso omboy teniko eto zay anareo mianakavy nanao osana androany io tazomy tsara ny osana anareo raha tena mandeha amy conviction nareo fa aza manao hoe tsy ina moa le filazan'le fiteniny zay hoe tsy manompo andrina reraka tsy mitaingina soavaly maty raha tena convaincu nareo ny amy position nareo fa tsy hoe tratran'lay mouvement tazomy hatramy farany ny osana de ho hitatsika eo izy amaray tandray mivadika omboy a be de eo raha vo manao omboy a osana foana zay osana merci tsisy ohatran'ity ao anatin'ny 5 taona verina ny vola zay lazaina fa hoe ny rapatriement nefa ny tsisy idirana izy mihitsy fa dia izay moa ny fahaizany zareo mampita an'le izy fa dia zay ngambany aloha fa mbola manana zay ny tena plat de résistance ny eto fa mbola manana zavatra kely ampina rehefa avy eo fa averiko any mositana indray raha ohatra ka te hanampy izy eny pasteur apitsika kely fotsiny fa efa mandevo fotoana de fa adiny ray sy folo ary zao dia eo am'le osana manko mahagaga ana hoe fanontaniana ndray ty teo moa tany amin'ny miaramila fa zao amitodika manoka ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mbola misy miteny hoe manankolona manao démonstration de force zao mo fitenin'ny zalahy izy hoe io fa zay mananao démonstration de force fa mahazo vahoaka firy ny fitondrana nisy teto a Madagasikara firy ny omby maty mampalahelo le omby ndray tsy manatsino maty fatana mpinanana ny malagasy tsy mety voky de mivory foana isan'andro de mitehaka io ny tiako asina teny kely de rehefa aveo a isika mametsiny ihany
raha nisy fitondrana namonombo tsy mihoatra an'le teo aloha zay. De androany mbola manohy ihany de hoe nefa fanovana maka izy, fanaovana olona sa fanovana toe-tsaina. Androany be de be ny gasy tena mafana fo, tena te hijoro avoa enjika avoa menasy. De io ny sasany moa mahazo vola androany mahazo henin'omby mihinana hena ritra de mivory de manao démonstration de force de manao teny tsy fihevitra amin'ny samy malagasy. Nefa raha pitso, raha afaka pitso tena mety hoe raha tena mitaky fiovantsika pastera, asiana prison goavana be eo a Madagasikara aloha zay fahitako anazy. Aleo alohan'ny miditra am'le tena hoe fampihavanam-pirenena tena izy be de be aloha ny rééduquena any am-ponja. Tsy hoe aloha tenenina androany le izy 28 mars satria ohatrany misy olona be de be efa matsapa an'le izy, efa tonga sainany fa mody gegy, mody adala. Ne ren'olona reny ny tena tokony rééduquena aloha le hoe ny sansiny tena prison ny atao fa tsy famaizana fa am'le hoe sansiny prison aminay mpanao lalàna manko hoe ny sansiny prison ane centre de rééducation zany ny tena izy, fa tsy le hoe alako bika tsy tiako tare de ho gadraiko ohatrany ataon'ny sasany am'izao de hoe miaro ny sezany. Fa raha io zavatra misy eo a Madagasikara io ny centre de rééducation, aloha tenenina androany tsy mba tenenina hoe rapitso hoe valy faty politika nene efa ao anatiny tondro zotro zay aloha tenenina satria misy olona tena mody gegy mihitsy ao amin'io firenena io nefa mba eritreretana hoe manana diplôme sasany moa efa resa be am'izao hoe manana doctorat. Reharehanareo daholo hoe manana doctorat, zany docteur zany nefa ny firenena marary. Tsy ahitanareo fanafodiny. Sa intsony izy ty diplôma commercial ve izy ty sa tena hoe fahaizana? Ery amin'ny tambazotra izy zalahy mampidera fahaizana, mampidera diplôma nefa ny hevitra voaka sy zavatra tenenina tsy mitondra vahaolana eo amin'ny firenena. Nefa mba miaraka amin'ny fitondrana ihany ohatrany hoe raha mbola hiteny hoe gestion de carrière mbola eo fa ohatrany efa tsy gestion de carrière ntsony ny sasany pastera mialatsiny mitena an'izany fa tena hoe gestion de portefeuille. Atony misy hoanina androany atony misy vola aleo aloha biziny aleo aloha inany avela ho any zany rehetrarehetra amin'ny principe sy ny tariny zany fa tsy hamoaka ny Madagasikara, tsy hitondratsika zany. Sasany moa tena hoe lany vola be de be izy io nandritra ny fotoana na dezera politika anazy tsy teo amin'ny fitondrana de mamerim-bola izy androany de tsy maninona le vahoaka malagasy izay tena efa mijaly de mijaly ary tena sahirana. Zay aloha ny androany pastera tsy tohy lava be ny anahako fa todika ihany ampatsiahivo kely fotsiny hoe ho anareo miaramila tompony andraikitra raiso ny andraikitra. Misy rahalanareo zay miantso vonjy miantso ainareo rehetrarehetra andray andraikitra amin'ny firenena io nefa io ny zava-misy androany anareo manompo olona manompo vola. Tsisy olona tsy mitady vola zany amin'ny fiainana, tsy efa mba nahazo ve nareo hatreto
aloha janona am'izay andao mba ho an'ny firenena am'izay ho an'ny tanindrazana ho an'ny taranaka zay fiangaviana ho any aminareo zay ny anahako pastera fa misaotra anareo ia amarina koa atsika efa araky ny fanarantsika moa hoe tokony tsy ohatra ny adiny ray sasany arak'izay azo atao mba hitsonjovana ny namantsika ny Madagasikara fa mba misy afatra kely ty sady fanontaniana angambany voaray ny afatra ao madame filohan'ny faritra Analamanga madame Clémence hoe fa naingana ny vahoaka malagasy surtout ny faritra Analamanga nga izy iny hanao andro masom-pokon'olona iarovana ny ainy filohan'ny PRRM rary ny sitsiny tokoa zany satria tokony vahoaka no miaro ny chef d'institution fa ono madame chef de région nga tsy maharo any PRRM ny russe fa mba fantaniko anareo nakaiza le roplanina be nitondra russe be deabe reny ary miaraka amin'ny fitaovam-piadiana armée jusqu'au dent ianareo donc vous êtes intouchable n'est-ce pas ino mbola hitokavanareo anay vahoaka tanapolo mba hazavao amiko hoe vahoatrany tsy azoko les raisonnements vous êtes armé jusqu'au dent avec les Russes soi-disant Russes sa ve tsy mahatoky ny Russes tsony ndray zay aloha mbola resaka sa ve mifandraika amin'ny affaire teo rehefa tsy tafaverina le volan'ny Russes de foziny Russes avereny ny volanay ka rehefa tsy avelanao esoriny ny azoko io nga ny bogosité-nao na tonga vaneto aminao fa ny volanao sy ny volamenanao sy ny cromitanao ny tadiaviny io rehefa tsy omenao ny cromitany de petafany anao io tonga ame fiteny hoe kakeriny amboky ely na ny feo fa tsy azoko aloha le raisonnement hoe mila arova ny vahoaka ary rary sitsiny ny vahoaka miaro ny institution mpanjakana nefa ianareo milaza fa hoe nafarana hoy ingasy tendra sy disa hoe nafarana ny russe iarovana ny fitondrana ampiasao ary fa aza miantso ny vahoaka mbola nona vahoaka mbola reraka zay ve tanapolo de hiady amin'ny olona matoa ane zany miaro de mety mana fitaovam-piadiana zany le olo anafika aiza ny arovan'ny vahoaka an'izany andro masom-pokon'olona tamin'ireny le rotaka reny ary efa tsy hita zay nanaovana azy ka ohatrany mahavarina ihany lay raisonnement nao madame chef de région hoe sady ny désavoué ny chefinao anao am'izany fotoan'izany hoe izy anie olona matanjaka miaramila manana ny kapisaty manana ny russe manana ny Koufalidaya le héros le Rambo national ataonareo inona le sabotsy kely le vahoaka noana tsy mihinan-kanina isan'andro ny hanina rapi androany mbola tadiavina rapitsa ampiasao rangany ny be vola ampiasao rangany ny basy ny fitaovanareo sy ny russe fa aza mitady vonjy aty amin'ny olona reraky ny anoanana sy tsy ampy sakafo zay ihany angambany no amarana ko azy fa tsy ho ela fa dia zay no isaorana zay no ela zay no lava fa samia tahin'Andriamanitra ny farany ny afatro farany dia 29 mars rapitsa ro vahoaka malagasy tolom-bahoaka nataon'ireo razam-betsika tamin'ny MDRM miantso ny vahoaka malagasy aho hoe engane mba tsy ho raraka tany rano reo razam-betsika niady mafy atsika noho izany ireo tsy vanahara rehetra fahavaliny firenena de tokony raisin'ny vahoaka malagasy amin'ny tanana 29 mars tokony hamelona indray ny fitiavan-tanindrazana ny patriotisme ny souverainisme zay voizinay ato amy GDLR moa zay nanay ny slogan nay souverainisme am'izao fiteny zao dia voahitsakitsaka ny souveraineté nationale au détriment ny olo-mitsy makasitraka tompoko lahy makatela tompoko vavy mirary era weekend finaritra ho atsika rehetra ary bon dimanche ho atsika rehetra mandra-piona indray